La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Mpampianatra eny anivon'ny EPP sy lycée Mpanjakana 12 no nahazo fifanarahana arak'asa amin'ny maha-piasa Mpanjakana azy tamin'ity herinandro ity. Hamonjy avy hatrany ny toeram-pianarana araka izany ny nanendrena azy ireo nanomboka ny taom-pianarana 2024-2025. Mitanterahana omaly taty amin'ny Cool TV FM ny andiany voalohany amin'ny fifaninanana JVNU session 2021. Miisa enina ireo tompon-daka nandritra ity fifaninanana ity izay nizara tamin'ny sokajy roa. Mitoy ny fidinana an-dalambe ataon'ny Ponanarivo any Frantsa. Tsy manakatra amin'ny farany fanerena ny fanaovam-bakisiny amin'ny endriny samihafa izy ireo. Maneho ny jadona ny fepetrana napetraky ny gouvernemanta ho an'ireo manao fihetsiketsehana. Klasy topoko fahafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasa anao araka izany hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny fampianarana no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Isan'ny olana hatramin'izay ny fampidirana ho mpiasa Mpanjakana ny mpampianatra. Tamin'ity herinandro ity dia mpampianatra eny anivon'ny EPP iny sy lycée Mpanjakana miisa 12 no nahazo fifanarahana arak'asa amin'ny maha-piasa Mpanjakana azy. Hamonjy avy hatrany toeram-pianarana araka ny nanendrena azy ireo moa ireo mpampianatra ireo manomboka ny taom-pianarana 2024-2025 fanadihadiana avy hatrany. Mitoy ny fandraisana ny mpampianatra ho mpiasa Mpanjakana ny 13 Jolay latsato. Mpampianatra 12 ahitana mpampianatra eny anivon'ny ambaratonga fototra 13 sy mpampianatra ny taranja vaovao SES na ny sciences économiques sociales 9 no nahazo ny taratasy manamarika ny fifanarahana arak'asa mampiasa Mpanjakana azy ireo. Andray ny asany araka ny toerana na ny indrina azy avy hatrany izy ireo manomboka ny taom-pampianarana ho avy. Avy hatrany ireo zany dia mandeha miatrika ny asany arakarak'izay voasoratra anatin'ny contrat tsy voatery analamanga fa araka ny politikan'ny Mpanjakana izay tanterahan'ny ministera fanabeazam-pirenena dia hoe manampy ny mpampianatra manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana koa manampy an'ireny mpampianatra any amin'ny sehatra izay mbola tsy mitiampy na mbola tsy misy. Reto SS reto moa zany dia taranja vaovao izay eny anivon'ny lycée dia hiparitaka zany izy ireo arakarak'izay voasoratra anatin'ny contrat tsy eto analamanga iry ihany akory. Tafiditra anatin'ny fanomezana. Elana tsiny moa izay tsy fetezana ara teknika tamin'ny fampitana ny sary izay raha fehezitsika dia nisy izay fanomezana fampidirana mpiasa mpampianatra amin'ny ho mpiasa Mpanjakana izay raha ny zava-misy amin'izao no jerena dia faritra maro manerana nosy no saika mitaky ny fampitomboana ny fampidirana ny mpampianatra maro mpiasa Mpanjakana io ary amin'ireo mpampianatra firama moa dia misy ireo efa miasa ampolo taona ny maro saingy tsy tafiditra mpiasa Mpanjakana mbola maro ny dingana manansarotra amin'izay raha ny eto amintsika no jerena lafy ny fampianarana izay ihany fa any Antsirabe kosa dia totosa tao Antsirabe renivohitra omaly ny fanolorana fifanarahana arak'asa ho mpiasa Mpanjakana ho an'ireo mpampianatra no fanina manokana ampianatra ny taranja sciences économiques et sociales izay taranja vaovao nampidirina ao anatin'ny fandaharam-pianarana eny anivon'ny lycée rehetra eto Madagasikara fanadihadiana avy hatrany. Mpampianatra 13 avy eto Vakinankaratra no tolorana fifanarahana arak'asa na contrat de travail ho mpiasa Mpanjakana ny asabotsy fa 4 ny volana Jolay 2024 lasa teo. Mpampianatra nomena fiofanana manokana na mpianatra ny taranja SES na sciences économiques et sociales izay taranja vaovao nampidirina ao anatin'ny fandaharam-pianarana eny anivon'ny lycée ho fanavaozana ny kalitao fampianarana eto Madagasikara indrindra ho an'ireo ankizy izay afaka baccalauréat ka iazo ny université. Discipline SES dia ianarana ho an'ilay série vaovao eny amin'ny lycée ho an'ny série littéraire, série scientifique ary ny série OSE.
Ny série OSE no tena ametrahana nyo SES io satria ny série OSE dia ny série izay anampidirana ny fampianarana ny organisation, sociologie et économie ho an'ny mpianatra eny amin'ny lycée. Rehefa mahafehy tsara le discipline SES ny mpianatra eny anivon'ny lycée ka rehefa afaka baky izy dia raha ohatra izy ka isafidy ny anohy ny fianarana eny amin'ny université dia amin'izay fotoana izay tsy hanavao intsony izy ary tsy ho vaovao be intsony zany fidirany eny fa efa manana bagage intellectuel mahafonja tsara izy ahafahany hiatrika izany fianarana eny amin'ny université izany. Naharitra iray volana latsaka teo eo ny fiofanana nataon'ireto mpampianatra ireto ary andiany voalohany izao nivoaka teto Vakinankaratra izao ho an'ny taranja SES. Mbola isan'ny fandraisana mpampianatra maro tahaka izao ny tompona andraikitra ho an'ny taranja vaovao hafa vao nampidirina eo anivon'ireo ambaratonga mpampianarana. Andiany voalohany ireto noraisina ireto ary mbola misy ny andiany maromaro horaisina ao mpiasam-panjakana ary omena fiofanana manokana amin'io taranja vaovao io ary tiana marihana koa fa ao anatin'izao fanatsarana ny fandaharam-pibeazana izao dia misy ireo taranja afako izay vao nampidirina na eny anivon'ny lycée io na eny anivon'ny primaire na ny collège fa ny ety amin'ny lycée moa zany izay anaovantsika izao lanonana izao dia miampy ny éducation à la citoyenneté dia miampy ny TISCO izay ampianarina. Arak'izany dia mpampianatra 500 manerana nosy no raisina mpiasam-panjakana izay nampihofanana manokana mpianatra ny taranja SES. Andranirina Randriamiarso, Kolo TV Antsirabe. Raha izay ny lafiny fampianarana dia mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny kosa mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena mikasika ilay raharaha fikasana famonoana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Tamin'ity androany ity dia ireo mpikambana amin'ny fikambanan'ny mpamily tukutuka Miray Toany Tomasina no namoaka fanambarana. Andeha raintsika viatrany izay fanambarana izay. Ireto zany zay avy ataon'ny fikambanany tukutuky mitambatra Tomasina eto ampilalaovana baolina moa zay amin'izao fotoana izao anao izao fanambarana izao manoloana ny zavatra izay saika nahazo ny filoham-pirenena ka miarahaba anao zay rehefa toy filohajaina Andry Rajoelina tsy maty foa manaina manoloana ny fikasana ratsy izay saika ataon'ny olona izay fofoy anao ka eo anatrehan'izany zavatra zany ireto zay fikambanany tukutuky Tomasina mivondrona mankahery anao sy ny ankohonanao mba hijoro amin'izao fampandrosoana izay efa natomboka zao ka totosa izany hatramin'ny farany amin'ny manoloana ny Adidimasina izay efa napetraky ny vahoaka tamin'io. Andrasantsika ihany koa moa raha aneo hevitra mikasika izay hoe fikasana famonoana ny filohan'ny Repoblika izay ny lehiben'ny gouvernemanta, Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta izy raha teo moa izay hitafa amin'ny vahoaka malagasy rehefa avy eo amin'ny valora alina. Fa vaovao hafa tanteraka kosa indray no tanterahany omaly taty amin'ny Kolo TV FM ny andiany voalohany tamin'ny fifaninanana JV News session 2024 misaheny ireo tompon nandritra ity fifaninanana ity izay nizara tamin'ny sokajy roa fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. No tanterahina omaly tetỳ amin'ny studio an'ny Kolo TV FM ny andiany voalohany tamin'ny fifaninanana JV News session 2024 izay niarahana tamin'ny Kolo TV ny teken'i Madagasikara, ny Art System tsara ny Orange. Nizara roa ny fifaninanana nandritra izany izay nahitana ny Tekken 7 sy ny Guilty Gear Strive. Nahatratra enimpolo mahery ireo nandray anjara tamin'ny Tekken raha toka ampolony ireo nandray anjara tamin'ny Guilty Gear raha nambaran'ny mpikarakara. Nahitana fivoarana ndraiky fanananan'ireo mpilalao nandritra ity JV News session ity raha ny fanazavana. Eo amin'ny Guilty Gear kosa niveau tena tsara jereko ny vazala savabe. Eo amin'ny Tekken nenay tena tsy napozina fa sady nisy vaovao be lehibe nisy olona koa tena nisandratra nandresy an'ireo izay efa nisondrotra taloha izay olona izay joueur malaza taloha dia efa nalefa zareo tany amin'ny loser bracket sasady zao joueur taloha dia zareo zao ao nouvelle génération be lehibe no banao amin'ny winner bracket zao. Ny suspense be mihitsy angane mba tena yady tsara le izy fa tena tsy haitsy hoe izy any andresy tellement le niveau zany lasa ambony be.
Misy ny lamina napetraka amin'ny fandrindrana ny sahala anisan'ireo mpandray anjara nandritra ny fifaninanana. Fandehan'ny comptage de points amin'ny resaka conquis match ny raha mandresy amin'ny winner brackets dia mahazo 2 points. Raha mandresy amin'ny raha resy amin'ny winner brackets kosa dia -2 plus 2 -2. Raha mandresy na resy amin'ny loser indray dia +1 -1. Dia en fonction amin'ny parcours zany no mitambatra izay point izay. Hoe nandresy impiry atao amin'ny winner dia nandresy impiry atao amin'ny loser. Dia miainga 4 daholo ny départ ny point-ny joueur rehetra, miainga 4 zany dia avy eo miena les points na mitombo. Raha tsy misy ny crise sanitaire zany miaratsy engany mba tsy ho hisy zany dia mbola betsaka ny hetsika tiany atao amin'ny isam-bolana izay manao une fois par mois miara-miasa amin'ny partenaire sponsor samihafa. Arak'izany, miisa enina ireo tompon-daka nandritra ny Revenue Station 224 teo amin'ny Skadi Gulti Gurstrive, nahazo ny toerana voalohany Ship Zanouf avy amin'ny TSN, teo amin'ny larina faharoa kosa no nahitana ny Miliarage avy amin'ny Blue Guardian, ary fahatelo no misy any Ramletal Valentine avy amin'ny Bonneban. Ho an'ny Skadi Tekken 7 kosa indray, nahazo ny larina voalohany Manono avy amin'ny Striker, larina faharoa Petit Maître avy amin'ny ekipa Foza, ary Tekken Lord avy amin'ny Exe eo amin'ny larina fahatelo. Eo amin'ny lalao Jeux Olympiques kosa indray tsy mbola nahazo medaly Madagasikara hatreto tao anatin'ny 2 andro nanomboan'ny fifaninanana. Tamin'ny lalao natation 100 mètres de série 1 ohatra dia fahatelo tamin'ny mpifaninana telo Herinaivo Rasolonjatovo tao amin'ny série de qualification nisy azy. Tsy ampy ankarany amin'ny dingana manaraka ny fotoana vitany araka izany. Raha ny natation 400 mètres nage libre ihany koa série 2 fa fety tamin'ny série de qualification ny Tina Rabardzon. Tsy ampy ihany koa izany ankarany amin'ny dingana manaraka. Raha teo amin'ny setrin'ny haltérophilie latsaky ny 220 kilao ho an'ny sokajy lehilahy dia fa 220 no nisy an'ny Eric Andriatsitohaina. Ampany vokatra aloha izay hatreto mikasika an'izay lalao izay fa mbola misy ireo lalao maro andraisan'ny Madagasikara anjara ao anatin'izay ary dia ny Irina moa dia ny azahoana medaly maro izany amin'ity lalao Jeux Olympiques ity. Fa mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao dia anaraka dokavatra avy hatrany isika. Facebook, yeah! Facebook plus! Hello, Facebook plus! Alavoro mandritron-droa herinandro en 2 giga. Yeah! Ankafizo ane! Tsindrio ny dièse 322 étoile 68 dièse. Vidiny 2,000 ariary fotsiny. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika ho any amin'ny faritra Viatrandy, miankin-doha tanteraka amin'ny distrika sy faritra hafa Nosy amin'ny lafiny famatsiana ara-tsiakafo. Ankoatry ny sehatra mampalaza azy toa ny fizahantany sy ny maro hafa, azo ataony mampivelatra ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Manoloan'izay indrindra dia namafisina ny fahaiza-manao ny mpisehatra ka tantsamy isa 15 no nahazo fiofanana avy amin'ny BIT sy MFR na ny maison familiale rural. Fanadihadiana entiny Yves Richard. Tafiakatra 7,5 sy 1,000 ny isampono Nosy ny taona 7,20 raha toka 7 alina sy 3 hetsy mibizahantany. Ankoatra ny hazan-dranomasina miankin-doha tanteraka amin'ny distrika sy faritra hafa arak'izany Nosy amin'ny lafiny famatsiana ara-tsakafo. Tafiditra anatin'izay ny vokatra ny fambolena sy ny fiompiana. Ka anton'ny roson'ny BIT ny sampandraraha iraisam-pirenena momba ny asa ny fampiofanana ny tantsata ao an-toerana. Natao teto moa zany dia fanomezana ireo fitaovana ho an'ireo mpamboly
izay nofanina mba ho matianina kokoa ary mba hita asa hitombo ny fiveloman'izy ireo izany moa dia tetika asa iarahan'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa sy ny MFRN izay anofanana an'ireo olona ireo mba ho tena matiany satria fantatsika fa zava-dehibe tokoa izany asa famokarana sy fambolena sy fiompiana izany dia izany natokana eo amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa manohana ny izay azo atao ety anivon'ny faritra mba tonga an'ireo olona ireo asa mendrika. Ny tafanataon'ny Praiminisitra lehibe ny gouvernemanta tamin'ny vahoaka malagasy mikasika ny fivoatra ny valanaretina Covid-19 fa eo ihany koa ny tondra ny heviny izy mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Ho resaresantsika izay vahiny miaraka amiko eto Andriamatoa Lantoratsida izay sosiologa miarabanao indray tonga soa ato anatin'izao fandaharana manokana izao. Fanjaniko voalohany avy hatrany tao anatin'izay hoe tafanataon'ny Praiminisitra lehibe ny gouvernemanta zay inona ireo teboka tena nisongadina atao anatin'izay? Ya, miaraba anao mianta dia miaraba ny mpijery antsika ihany koa. Toy ny mahazatra moa zany dia azo lazaina hoe misy atao efa misy klasika ihany amin'ny fomba fanehoan-kevitra izay hoentin'ny filoham-pirenena fa na izany ary tsy azo ditsita ilay ataontsika hoe style de communication tsikaritra androany Premier Ministre somary indrona intelo miresaka Andriamanitra sensible amina resaka social hoe androany ny andro dadilasy ny ferabanan'ny CPE Premier Ministre izay miresaka manamafy ny fitovizan'ny fijery amin'ny gouvernement sy ny amin'ny président de république ataoko hoe tsara ihany mariany zay zavatra zay satria voamarika fa sy akoatran'izany les situations tonga dia hita zany dia hoe tsisy mbola tsy niova ny hatramin'ny toe-javanisy farany teo sy ny amin'izao fotoana izao ny resaka Covid-19 mbola ireo tanan-dehibe tahaka ny tanàna na Antsirabe sy Fianarantsoa no anisany mbola mitazona ambony raha oharina amin'ny faritra hafa zany amin'ny tahan'ny Covid-19 angamba hoy ao angamba satria ohatran'ny mitovitovy ireo faritra ao amin'ilay izy hoe voatany sy somary mandalo vanim-potoana mangatsika amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny faritra hafa angamba hoy aho fa eo koa moa ny hoe ny abetsaky ny mponina sy ny fifamezivezena ny flux ao anatin'ilay izy zany. Ny fepetra moa iny dia efa tsy resako intsony satria dia efa tsy niova tamin'ny rehetra teo angambany mety ho niandry satria izay no hitantsika tamin'ny gazety tato ato ny mpanao famadihana hoe aloha mba hisokatra ilay famadihana fa voamarina mbola nitazomina zany mbola tsy azo atao zavatra hoe averiko hoe zavatra tsara resana ihany zay satria vanim-potoanan'izany zao amin'ny fomba mampanao ny malagasy sasatsasany dia averiko hoe zava-dehibe zay zavatra zay ny amin'ny resaka paikady iny angamba tsy hoe vaovao akory fa everiko hoe tsara ho jerevana ihany hoe tsika nge amin'ny raha miatrika an'ity Covid-19 ity dia manana paika nationale tsika zany ao anatin'ilay izy satria nisy resaka famatsim-bola teo dia karazana ohatrany nanome toky ny Premier Ministre zany hoe ananatsika ny hoenti-manana ankehitriny ny paikady samihafa dia efa atao hoe nisy traikefa azo teo aloha dia everina zany fa raha ny fijery an'ilay feon'ny Premier Ministre toy hoe mahazo mandrivony vato ny vahoaka malagasy ny amin'izay lafin'izay zay ny lafin'ny ara-paikady zay ngamba ny hitako hoe zava-dehibe ao anatin'ilay voalaza. Ao anatin'izay raha ny zavatra hitantsika dia nahitana fianana trano ny tranga vaovao raha ny zava-nisy androany raha nitatitra ho an'ny omaly dia tsy nisy moa namoy ny enta amin'ny Covid-19 fa azo lazaina ve zany raha ny zava-misy amin'izao fa voafeny valanaretina mety efa andalana faharesena sa mbola ahina trano mikasika an'ilay variant delta? Ny ahina aloha ahina foana ny Premier Ministre aza ny teny an'izany io tsy inona zavatra aingana be ny fandehana io raha sanatria ny vavaka tafiditra eto dia ahina foana zay fa ny situation amin'izao zany raha jerena ny antotanisa sy ny statistika dia azo lazaina fa voafe no ny antony samihafa ihany ilay aretina zany fa zay tena tsy mahazo atao mihitsy ny teny dia tsisy ahina tena tsisy firenena samy teny an'izany mihitsy zany zao fa mandodona ao ambaravarana foana io variant io amin'ny fotoana rehetra dia izay mihitsy aza angamba no antony mety hoe mampatonga ny fitondrana zany hoe ambara eto fa dia mitazona an'ireo fiampesana izay ndraisina rehetra teo hatramin'izay. Inona tena iandrasana amin'ny ady sy ny fanamafisana ny ady mikasika ny
fanaovam-bakisiny efa tokony apetraka ve ny fanaovam-bakisiny faobe ohatra ny ahoana ny fahitanao mikasika an'izay? io moa zany ntsao le voalaza teo zany raha le plan national teo a dia hoe kendrena ny avita any amin'ny 10 millions raha tsy diso ny fahinoko dia zay le zavatra voalaza teo hoe any amin'ny 10 tapitrisa any malagasy vita vaksiny zany hoe mirona makany amin'izay le fanaovana vaksiny a ho an'ny maro anisa zay zany a raha atao kajikajy sotrotrora 26 millions tsika zany hoe ny olon dehibe rehetra tokony vita vaksiny raha io zavatra tanjona io zany hatramin'ny 2022 ka amin'izy io raha 2021 dia veriko fa mandeha amin'izay ny atreto aloha zany mantsy a ny atsona hoe ny everina fa mahomby indrindra aloha zany ho an'ny firenena rehetrarehetra dia mifanaovana an'le vaksiny dia raha tsy hoe anga misy zavatra satria tsika koa nge miankina amin'ny firenena hafa dia io zany no amin'ny lafiny samihafa dia everina fa io no mety ho azo antoka indrindra aloha hatreto zany indrindrandrindra fa rehefa mazava ny amin'le hoe karazana vaksiny satria efa manomboka hita sao io zao le deuxième ino ty izy teo deuxième dose le hoe AstraZeneca dia mbola izy koa anafatra le Johnson & Johnson zay hatreto aloha dia azo lazainy hoe mba tsaratsara mihitsy azoazo antoka tany amin'ny firenena maro le Johnson & Johnson dia veriky fa zay no lalana tokony ho atao zany amin'le raharaha. Naneo hevitra ihany koa izy mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny efa nandrasany maro moa izay faneho-kevitra ny mikasika ny raharaha fikasana ny famonoana ny filohan'ny repoblika izay ny fahitanao mikasika ny faneho-kevitra n'izay? Tsy dia niova tamin'izay efa lazainy maro maro amin'ny mpitondran'ny atao hoe mpitondra zany na ny mpanohatra sasatsasany koa azy ny ankapobeny tsina dia mitovy ny hoe manameloka le zavatra zay mitrango ohatran'izay ny premier ministre moa teo sady tsy vitan'izay hoe manamafy ny fomba fijeriny izy fa maneho firaisak'iny zay le nataony resahako tamin'ny voalohany tary maneho firaisana feo amin'ny pomba ny fitondrana rehetrarehetra tsy azo atao zany mitondra hafatra hoe tsy mahasoa atsika zany zavatra zany dia veriko hoe tsy dia ahona ny teneniko azy tsy hoe tsy misy zava-baovao fa efa ampozina loatra zany le fomba fijeriny filoham-pirenena fijerin'ny premier ministre amin'izay lafin'izay zany. Ao anatin'izay mikasika an'izay ihany moa raha hoanao indray maha sosiology anao ahoana ny fahitanao andreny trangany sao tatoato ireny indrindra mikasika nyny fikasana iny? Veriko fa mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ny fikasana an-datsakaina tsy azony saina eritreretina ary ny tena manahirana tam'le izy dia ohatrany misy tranga maneran-tany zay mitovitovy tranga foana ny hitantsika ny tatsy Haïti sy ny sisa zany izay mampatahotra zay ny amin'ny lafiny anankiray vao ny tranga mihitsy itony Covid-19 zany hoe crise maneran-tany tony dia efa ampozina fa isy zavatra anahirakirana na firenena maro ny fomba fisehony no samihafa zany itovizako hevitra amin'ny premier ministre satria izy teo ny teny hoe efa mandeha ny asan'ny fitsarana dia avy aloha izy anao ny asany zany ka za manokana moa tsy dia manana porofona hoe zavatra salasala amin'izany fa dia reny daholo zany ny version zay mandeha sosiologia fotsiny no itenenako hoe misy fiarahamonina anankiroa zany zao maneho hevitra eto Madagasikara ankehitriny ao ireo miteny hoe ary naverin'ny premier ministre le izy teo hoe sarymetsika io dia ny ampahany moa mazava ho azy fa miteny hoe aza dia atao an'izany fa zavatra manahirana io zay le fomba fijery samihafa ao amin'ny raharaha-pirenena zany tsy mahagaga zany io fiarahamonina tsy atao hoe mahagaga fa naizana zany raha voaresaka aina io dia tsara ihany tsy dia atao kilalao loatra fa manahirana izy io. Misy teratany frantsay izay voaroroa eo anatiny nisy ireo voasambotra fahitanao mety fiaraha-miasa ny malagasy sy ny Madagasikara sy ny France ao anatin'izay misy fiatraikany ve ao anatin'izay? Tsy maintsy isy fiatraikany io aloha tsy maintsy isy fiatraikany io ny zavatra rehetra mitranga mihitsy ao anaty fifandraisan'ny Frantsa sy Madagasikara manokana dia misy zavatra tatoato miaka-midina zay le izy miaka-midina manomboka ary amin'ny îles et Parsaries mbola misy fitotonan-kely aty amin'ny Covid raha jerevantsika ny ara-tantara dia manao an'izay ohatra ny valsa zay foana le fiarahantsika io zany ka eto dia nisy karazan'olona teratany zareo zay voalaza fa mikasa hifofony hain'ny filoham-pirenena matomboka ropaka be ohatra ireny na ny vaovao iraisam-pirenena raha jereo tsara ny France 24 fa maneho an'le izy dia satria zava-dehibe le izy tsy vao io fa efa raha tsadidinareo dia efa nisy zavatra ohatr'izay koa tany aloha zany ka
na inona aloha zany na dia amin'ny fifandraisana lafiny ara-pitsarana fotsiny ara dia tsy maintsy misy akony kely ihany zany amin'ny fomba ifandraisan'ny firenena rotonta fantatsika tsara koa fa na izany na tsy zany ara dia misy tombontso mifandrirotra mba tsy tenenako hoe tombontso frantsay kokoa aty amintsika ty dia zany rehetrarehetra zany zany a dia mampienjana kokoa ny fifantaminana eo amin'le firenena rotonta fa matetika moa izy ireny voalaminy ihany rehefa ohatra ka misy ny fifampidiniana fa dia manjary lasa ohatran'ny misy fifampiahiahina eo amin'ny rotonta ary tsy aitsony koa moa amin'le fifandraisana amin'ny firenendehibe reto fa zay no ataoko antsika hoe manahirana zany eo amin'le ady tombontsoa maneran-tany eo a fa tsy fantatrao ntsony hoe firenena izy maninona ao anatin'le izy satria rehefa diniantsika le izy misy zavatra maromaro ihany hafahafa ao anatin'le izy raha mamaly tsotra fanontanianao azy zany dia mazava ho azy fa isy zavatra iasarotra kely eo amin'ny fifandraisan'ny frantsay sy ny malagasy. Teboka fa kosa indray teboka nisongadina ihany koa tao anatin'izay tafanataon'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta izay mbola nasiany fanazavana mikasika ny fanovana ny gouvernemanta ny hevitrao ao anatin'izay tokony iova ve ny gouvernemanta fotoana ve zao hanovana ny gouvernemanta kambana eo anivon'ny gouvernemanta raha ohatra aloha dia anontaniana amin'ny fomba tsotra zany a hoe fotoana ve dia fameriko foana ty hoe tsy misy fotoana sisy tsy fotoana zany rehefa hanatsara zavatra zay zany alohany amin'iny fa zao fotsiny anjaran'le zay moa resahin'ny premier ministre teo e anjaran'le filoham-pirenena zay manendry an'le olona no mahita hoe efa tokony hovaina ve efa tokony satria izy koa efa nalaza hoe hanao tombana dia manao tombana zany izy a raha ny fijeriko azy olo lojika tsotra fotsiny dia hoe matoa izy zany angamba mbola tsy manova dia hitany fa mbola mety amin'le tanjona zay neritreretiny le olombelona zay ao anatin'io gouvernemanta io ka ny hoe fotoana ny tena tsy misy fotoana zany fa novan'ny gouvernemanta ny olana fotsiny dia hoe manahirana ny manova olona ao anatin'ny fotoana io nge rehefa manova olona anankiray io a dia miova daholo misy rafitra miova daholo satria ny olona iny koa rehefa tendrenao ao a dia anendrana koa tsirabe sy ny aina tsy maintsy miova hatramin'ny firafitra ny fomba ny style tsy samy hafa dia manjary manazefatra iny dia mandany fotoana kely iny rehefa ohatra ka manova zay tsy fantatro na zay ny antony tsy hanovany azy na koa hoe lafiny hoe mbola hita fa mety mahafapo azy zany matoa tsy hovany ny mpikambana sy ny mpilalao izy tsika raha resaka hoe football le resaka efeno izay fanazavana izay ankasitrahiny ianao ny vahiny indray tato anatin'izao fandaharana manokana izao ary ankasitrahiny ihany koa isika mpijery nanaraka izany hatramin'ny farany manaraka indray veloma toko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.